Dia faly miaraka-antsika indray amin'ity takarivo ity lahady herinandro alohan'ny Noely. Ny resaka ataoko androany zany dia mikasika indrindra momba ny Noely na ny Krismasy ihany koa amin'ny lafiny tsotra amin'ny mahafety azy satria rehefa Noely ohatran'izao dia fotoana fanomezana mbola manana herinandro anomanana an'ilay fanomezana dia hoe zaka hoe mila mitady amin'ny teny italiana hoe tocco personale, zany hoe zavatra manokana kely ho an'ny fanomezana ianao raha ohatra ka tian'ny olona handray anazy ilay izy. Mora be mantsy ilay hoe andeha akany an-tsena dia tonga dia mividy fanomezana dia tonga dia fonosina dia ity na hoe mividy amin'ny internet dia tonga dia atao mitotona any amin'ilay olona ilay izy. Ka raha ohatra zany ka te mila an'izay zavatra manokana anao kely ohatran'ny hoe sakay kely apetraka amin'ilay fanomezana dia asivy zavatra manokana avy amin'ny fonao mihitsy ilay zavatra amboarinao, zavatra hita hoe avy aminao. Ka na ohatra raha zany ka hoe mividy boky ianao ohatra fotsiny zany ataonao fanomezana dia aza misalasala manisy endrika anazy manokana ohatra hoe fonosanao amina lamba misy petakofehy na ohatra zany. Raha ohatra ianao ka mividy akanjo dia tsy maninona asivy ceinturany vitanao amin'ny manokana raha ohatra ka mahay manjaitra ianao mazava ho azy, na asiana haingony manokana izay misy hoe diatananao zany satria mora be mihitsy ny manary fanomezana. Efa imbetsaka nanao an'izany rehefa ilay mifindrafindra trano na hoe manadio trano dia tsombo ny trano dia tsy fantatra intsony moa zany fa hitanao ihany ilay izy hoe fanomezana avy amin'ny anina, fa mora kokoa manary an'iny satria hoe azo vidina iny. Fa rehefa ohatra ka misy diatananao ilay izy, ohatra hoe misy an'ilay izay asa tanana kely izay dia sarotra be mihitsy. Ohatra fotsiny izao raha ohatra ka hoe manome zavatra ohatra izao, manome haingon-trano, manome kaopy ohatra ianao ohatran'ity teneniko ity, raha ohatra ity ka asianao haingony kely ahafantarana anao dia navaky ary ity dia ho tehirizy atao haingon-trano satria hoe avy amina olona anankiray. Matoa zany ianao olona manome fanomezana Krismasy zany, fanomezana Noely zany dia olona misy lanjany eo amin'ny fiainana, olona mifankatia zany fa tsy olon'olom-poana no fanome fanomezana. Dia izay zany mba eritreritro kely misy zavatra maromaro azo atao araka ny teneniko teo, ohatra hoe boky, ohatra hoe kadra sary, ohatra hoe kitapo raha ohatra ka hoe mpianatra ilay olona, ohatra hoe famantaranandro zany koa azo atao. Fa raha ohatra izao ianao manome famantaranandro dia ahoana ny fomba anaovanao, mety asianao trano kely izy. Telefaonina koa raha ohatra ka hanome telefaonina dia ohatra hoe asianao trano miaraka aminy, miaraka amina petakofehy kely na hoe tranona ba izay namboarinao. Na ohatra moa zany ka hoe lehilahy indray manome, raha ohatra hoe manome zavatra ianao dia azonao asiana sary, azonao asiana soratra, izany hoe asiana zavatra manokana vokatry ny asa tananao. Izay zany mba eritreritro kely amin'ity Noely ity. Raha ohatra ianao ka manome zavatra ho anahy dia izay atao, fa tsy very mihitsy amin'izay fa tehiriziko na rehefa ilay mifindra-trano fa be da be izay fanomezana Noely efa tsy nariana akory fa efa napirimina lavitra be izay. Izay zany ny resaka kely androany dia efa sady mirary Noely sady mbola ifampiresaka eto amin'ity serasera 3 minitra ity ihany tsika alohan'ny Noely, fa efa mirary ho anareo sady amin'ny fiomanana amin'ny Noely. Misaotra tompoko dia veloma daholo. Aza adino ilay manao an'ilay abonnement manindry an'ity zavatra ity ho an'izay mbola tsy nanao, ho an'izay efa nanao moa dia efa misaotra antsika rehetra. Misaotra tsemboka be ka izaho tamin'ilay nanao ilay vidéo teo vokatry ilay dité. Azafady, veloma daholo.